Anisan'ny andrasan'ny rehetra fatratra ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanelanana izay tanterahan'ny FFKM tafiditra indrindra ao anatin'ny fivoahan'ny firenena ao anatin'ny krizy izay rehetra izay ho an'ny ankolafy Ratsiraka izay solon'ny profesora Ange Andrianarisoa tena ary dia nanambara izy ireo fa manohana ny sin'ny fiaonana an-tampony eo amin'ny hery-velona rehetra misy eto amin'ny firenena ny avy amin'izay ankolafy Ratsiraka izay. Manamafy ny tokony sy ny fiaonana tampony eo amin'ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena avy eo amin'ny ankolafy Ratsiraka. Makasitraka ihany koa ny asa fanamorana ny fampiresahana eo amin'ny malagasy izay tanterahan'ny FFKM ny ankolafy Ratsiraka araka nambarany profesora Ange Andrianarisoa. Izay ny tady ary naniry ny sin'ny fiaonana tampony mba hahafahana fampiresaka sy fampidinika. Any izay vao mameno hevitra sy mamoaka izay tokony ho entina mivoaka amin'izao krizy izao. Zavatra efa tenen'ny président Ratsiraka efa ela zany ary ny farintsika dia hoe mba ho tanteraka soamantsara. Raha ny angontsika tamin'ny 13 Desambra teny Ambatovinaky dia nafinaritra ary navelombolo mihitsy ny toriteny nataon'ilay pasteur milaza hoe anjaranay ray aman-dreny fiangonana no manamora ny fiaonana fa ianareo mpanao politika no mandinika sy mamoaka izay vahaolana ahafahana amin'izay zay. Izany zavatra zany no teniny ary nambarany tamin'ny fotoana satria hoe ifampihavanana, fiambonam-bavaka ary ny fibebahana sy firesahana mba ahafahana mamoaka soa sy tsara entina hivoahana amin'izany krizy zany ny zavatra tadiavina. Iray amin'ny votratra politika sy nanosy ny soro-dalana ny ankolafy Ratsiraka ary manana ny ambarany mikasika ny fanatanterahana ny ambaratonga-pifidianana izay heverina ho toto-saina amin'ny 17 ity. Ny fifidianana tsy tanjony fa entina hanatanterahana sy mba ahafahana hoe nisy ny fiarahana midinika, nisy ny fiarahana naiky ary misy ny fiarahana manomana zany fifidianana zany. Izay no zavatra tadiavisika raha totsika hanao an'izany hoe fiarahana midinika izany izay heverina fa ny ray aman-dreny am-piangonana no mitarika sy miantso dia mamela ireo mpanao politika ifampidinika sy ifampiresaka dia ireo no manatanteraka an'izany. Izany hoe fanatanterahana izay zavatra tapaka ao amin'ny fiaonana tampony no heverina tokony ho atao. Notsipian'ny profesora Ange Andrianarisoa fa tsy manana fepetra apetraka amin'ny fidirana eo anatin'ny fitondrana tetezamita ny ankolafy Ratsiraka fa ho avy izao dia ny fiaonana ankitso-po ny hery-velona rehetra ao ambany fanaraha-mason'ny olom-pirenena rehetra amin'ny alalan'ny fampitana mivantana amin'ny haino aman-jery ny dinika rehetra mitranga no takian'izy ireo. Anylaza ity ankolafy ity fa manohana ny fanapahan-kevitra eo ambonina mivoaka amin'ny fiaonana tampony eo amin'ny malagasy izy ireo.